Dia mbola ampitoana ho aminareo mandrakariva ry havako ny fahasoavan'ny Tompo Jesoa izay hany mpamonjy izao tontolo izao. Amena. Andehantsika hiaraka hivavaka. Misaotra anao indray izay ry Tompo Rainezina Andriamanitra fa nomenao an'izao herinandro vaovao izao. Herinandro izay hikarakaranay ny fiainanay, hisambatan'olona, fianarana, asa, aty dia aman'andraikitra sy ny sisa. Ary ny rehetra ireny koa dia adidy nomenao anay Tompo, marika amin'ny maha-olombelona feno anay. Koa apetraka eo am-pelantananao mba ho tahianao Tompo amin'izao herinandro vaovao izao. Ny asan'ny tananay indrindra aminay mpiasa ary ny fianaran'ny ankizy kosa ho an'ireo zanakay. Dia arovo mandrakariva ary aoka Tompo feno voninahitra ao amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ny voalohanteny ry havana dia misaotra ny Tompo isika fa raha ho an'ny kristianina moa izany dia ny alahady no andro voalohany amin'ny herinandro. Ka dia nomeny Tompo herinandro vaovao tsika nanomboka omaly ary ny mahafaly dia ny fahafahana nandeha tany am-piangonana niara nidera sy nankalaza an'Andriamanitra Rain'i Jesoa Kristy Tompontsika ao anatin'izao taom-baovao izao izay alahady voalohany koa amin'ny taona. Ary ny teny isaorana ny Tompo dia ny nahafahantsika rehetra niara-niombona nindray latabatra tamin'ny Tompo, niara-nandray ny tena sy ny ràn'i Jesoa Kristy. Eny raha misy moa tsy afaka noho ny antony maro samihafa, indrindra ao ny tsy azo anoharana tahaka ny adidy aman'andraikitra, ny asa aman-draharaha ary indrindra ny aretina, dia ny Tompo hanampy anao ry havana mba hahafahanao indray miara-mankalaza amin'ireo kristianina maro be rehefa alahady any am-piangonana, dia ny Tompo hitantana sy hivimbina handray an-tanana ny fiainanao mba ho tanteraka sy lavorasy izany. Amin'izao herinandro izao indray dia hijery an'ireo soratra masina isika ry havana. Ao anatin'ny hoe lehibe ny fiandrian'Andriamanitra, hijery ny mampiavaka an'Andriamanitra manokana isika. Andeha ary ny Salamo 5:1 ka ny 5 sy ny 5 no ho jerentsika ry havana. Ny 5 sy ny 5 amin'ny Salamo 5:1 vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Fa fantatro fa lehibe Jehovah ary ambonin'ny andriamanitra rehetra ny tompontsika. Manao izay sitrapony rehetra Jehovah, na any amin'ny lanitra na ity ambonin'ny tany. Amen. Izany salamo fiderana izany dia ahitantsika ny mampiavaka mihitsy an'Andriamanitra. Ny 5 dia lehibe Jehovah Andriamanitra ary ambonin'ny andriamanitra rehetra ny tompontsika. Izany ity Andriamanitra Rain'i Jesoa Kristy izay hivavahantsika ity. Ka raha lehibe, mihoatra ary ambonin'ny andriamanitra rehetra izy dia inona ny dikan'izay? Misy anankiroa farany kely izany no andraikitra miandry antsika. Voalohany dia ny manome voninahitra azy satria hafa no ireo andriamanitra rehetra tompona misy eo amin'izao tontolo izao izy. Anjarantsika mpanompony ny mankalaza sy ny manome voninahitra azy amin'ny atao rehetra. Izay ny voalohany. Dia faharoa koa fiderana. Fiderana azy, ny fiderantsika an'Andriamanitra ny dia tsy inona akory fa fametrahantsika azy eo amin'ny toeram-boninahitra. Izay izany ilay antony hiderana sy hankalazana an'Andriamanitra Rain'i Jesoa Kristy tompontsika. Noho izany koa dia ny fiainanao ataovy fiainam-piderana. Eny na fiteny, na fihetsika, na fitafy, na fibango volo, ny zavatra henonao, ny hira tianao sy izany dia ataovy feno fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra avokoa. Izay izany ilay 5. Dia ny 5 hoe manao izay sitrapony rehetra Jehovah, na any amin'ny lanitra na ety ambonin'ny tany, na any amin'ny ranomasina sy ny rano lalina rehetra. Raha fitinina indray koa ny hafatra ao ampitaina amintsika ao anatin'izany dia izao: ity Andriamanitra Rain'i Jesoa Kristy tompontsika ity dia manana fahefana amin'ny voariny rehetra. Dia inona indray izany izay? Fahefan'ny Tompo manao izay tiany, manao izay sitrapony, ary izay ilay hoe fiandrianana. Ka izao tena voa mafy mihitsy ireo mivavaka amin'ny zavaboary izany, amin'ny voary ny Tompo. Mbola betsaka ny
rehefa hoe ity toerany ity de nisy tantara nisy tahak'izany de amasinina. Izahay amin'iny heren'ny 5 iny zany raha miala avy eo Soanieran'Ivongo ianao dia raha ho any Mananara dia eo amin'ny ilany ankavanan'ny lalana misy foto-kazo efa somary maimaina zay, dia norakofan'ny olona lamba zany izy, misy lamba misosososony eo, hita be eo amoron-dalana eo tamin'ny fotoan'andro. De nanontany ahoana ty zavatra ty, de ivavahana io sy ny sisa, de nisy ara hono teo no nangataka mihitsy hoe atao an'izao sy atao an'izao, de nahazo tamin'ny fiainany, de lasa saina hoe zavaboary de heverina ho misy hoe Andriamanitra. Tany Ampandriakilandy mihoatra kely any Antsohihy zany raha somary mandeha kely mihetsinana de nahitana eky hoe hazo misikina, zay mbola nasian'ny olona lamba ihany koa zany, ary nampalahelo moa de efa niongana io hazo io zao, de tsy fantatra hoe lasa aiza ny olona zay mivavaka tamin'izany. Hita zany fa mbola misy ny olona manompo zavaboary, vato-mankazo, farihy, n'inona zay heverin'ny olona misy hoe Andriamanitra. Tena voa mafy ireny satria Andriamanitra araka ity Salamo 5:30 ity dia manao izay sitrapony rehetra Jehovah, na amin'ny lanitra na ety ambonin'ny tany na any amin'ny ranomasina sy ny ranolalina. Ko maninona raha amin'ilay mpamorona, raha amin'ilay nanao an'izany ary miavaka mihoatra noho ny Andriamanitra rehetra izy, ko maninona raha izy no ivavahana. Tsaroana ny hira faha-efatra 120 amin'ny firanantsika FFPM, Jesoa no ivavahana satria izy ilay nomen'Andriamanitra ihany koa ny fahefana any an-danitra izay ety ambony tany, araka amin'ny Matitio 20:9-20. Lehibe ny Andriamanitsika ry havana ary lehibe ny fiandrian'Andriamanitra, izy irery ihany no tokoitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Dia ry vavaka isika ampitomboy Tompo isan'andro ny finoana ianao ry Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompo, mba hahafahanay midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao, ary mametraka ny finoana sy ny fahatokiana ary ny fanaitenana tanteraka anao ilay rainay ao amin'i Jesosy Kristy. Dirianay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Dia ho aminareo hatrany ary ny fiadanan'i Jesoa. Amen.